Lavitra amin'izay ihany sika naneho ny fomba fijeriny mahakasika ity hetsika karakaraina ho amin'ny rahampitso ity ramatoa Ravilolomanana Lalatina ny tenany izay mpanohitra. Isan'ny fanazavana noentiny moa ny mahakasika indrindra ny tsy fipetrahan'ny kolotsaina ny tena fanoherana eto amintsika ary ihany koa ny tsy fisian'ny fahamarinana toeran'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao. De tia ametraka hoe fa inona ke le atao hoe manohitra, le atao hoe manohitra ve rehefa tsy ao anaty fitondrana tsony ka te hiverina ao anatin'ny fitondrana na tsy tafiditra ao anatin'ny fitondrana na tsy tanteraka ny sitrapony sy ny zavatra angatahana ohatra ny angaravalomanana ohatra tsy azo ny tany eny Andotapena ka voarara ny tato amin'ny fanotofana ny Maremasay de hoe tsy ara asa tsony amin'ny fitondrana foibe zany hoe rehefa tsy azonao ve zatra tediavinao sy ny tombontsoanao de zay ve ny atao hoe mpanohitra. De za milaza hoe endrika reny am'izay isehoy ny fanoherana fa amiko ny tena fanoherana de manana fomba fijery mazava sy mahitsy mametraka kina maripotitra voapirofo amin'ny fitondrana sy ny fomba fanao ny fitondrana ankehitriny ary manao tolo-kevitra mamolavola vision anarenana tokoa ny firenena. Zay moa mahongana azy de tsy zay no izy zay fa za zany tiako tenenina hoe ny manongana fitondrana amiko tsy tanjona fa dingana fa ny tena tanjona de ny anovany Madagasikara ho an'ny malagasy azahoany malagasy tombontsoa sy mijoka n'izay arena misy eto amin'ny firenena mba ho tokony izy ireo fa tsy mpangatakaty intsony tsy voilikilika izay ny tanjona fa ny hoe miongana na tsy miongana dingana zany amiko ary za milaza hoe le manongana efa natao imbedebe teto hoe fa mbola zao tsika tsy mandeha le firenena de zay nge natongatonga sainy hoe aleo mba tena metraka kolotsaina ny fanoherana hitaiza sianabe an'le malagasy mba hatonga an'le malagasy olom-pirenena tompony. Za zao milaza hoe misy fihetsiketsehana betsaka mitranga eto amin'ny firenena raha resy lahatra ny malagasy fa mahasoa azy io asoa ny firenena io hitonga tokoa fanovany io de mampirisika azy amin'izany hoe raiso ny andraikitra ary manana fasahina amin'izany.